Marka toko 7:10. Lahateny teo an-tendrombohitra Oliva, ny fiverenan'ny Kristy eto tany mba hanjaka amin'ny fiafarany fahoriana lehibe. Ireo fanontaniana roa napetraky ny mpianatra. Lazao aminay, raha oviana no isy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany? Marka toko 7:10, andininy 1 ka hatramin'ny 4. Ary noho ny ala teo ankianjan'ny tempoly Jesosy, dia hoy ny mpianany anankiray taminy: "Mpampianatro, akory re reto vato sy rafitra reto?" Ary Jesosy nanao taminy hoe: "Hitanao va reto rafitra lehibe reto? Tsy avela hisy vato hifanongo eto ka tsy ho ravana." Ary raha nipetraka teo amin'ny tendrombohitra Oliva tandrifin'ny tempoly izy, dia nanontany azy mangingina Petera sy Jakoba sy Jona ary Andrea hoe: "Lazao aminay, raha oviana no misy izany, ary inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany?" Ny navalin'i Jesosy ilay fanontaniana hoe: "Inona no famantarana rehefa ho tonga izany rehetra izany?" Marka toko 7:10, andininy 5 ka hatramin'ny 7:10. Aoka ho mailo, miambena. Ary Jesosy nilaza taminy hoe: "Mitandrema, fandrao isy hamitaka anareo, fa ho maro no avy amin'ny anarako hanao hoe: izao no izy, ka maro no ho voafitany." Famantarana mifandraika amin'izao tontolo izao. Ady sy filazana ady. Ary raha mandray ady sy filazana ady ianareo, dia aza matahotra tsy maintsy hisy izany, nefa tsy mbola tonga ny farany. Firenena hamely firenena, mosary ary horohorontany. Fa isy firenena hitsangana hamely firenena, ary isy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary isy horohorontany any amin'ny tany samihafa, sady isy mosary. Izany no fiandohan'ny fahoriana. Fanenjehana lehibe sy filazantsara toriana eran'ny firenena rehetra. Fa mitandrema ianareo, fa hatolotra amin'ny Sinedriona sy ho kapohina ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo, ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo hatolotra izy, dia aza manara ateo izay ho lazainareo, fa izay teny homenanareo amin'izany ora izany no ho lazainareo, fa tsy ianareo no hiteny, fa ny fanahy masina. Ary ny rahalahy hanolotra ny rahalahiny ho amin'ny fahafatesana, ary ny ray hanolotra ny zanany, ary ny zanaka hitsangana hanohitra ny ray aman-dreniny ka hahafaty azy. Ary ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena. Famantarana mifandraika amin'ny Israely. Marka toko 7:10, andininy 4:10 ka hatramin'ny 7:20. Fisiana sampy eo amin'ny tempoly, ny fahavetavetan'ny fandravana. Fa raha hitanareo mitsangana amin'izay tsy mety hitsanganany ny fahavetavetan'ny fandravana, Daniel toko 12:20, andininy 1:20, toko 7, andininy 7:20, aoka isaina izay mamaky izany. Dia aoka handositra ho any an-tendrombohitra izay olona any Jodia. Ary izay ao an-tampitrano, aoka tsy hidina na hiditra haka zavatra ao an-tranony. Ary izay any an-tsaha, aoka tsy hiverina haka ny lambany. Ary loja ny bevoka sy ny mitaiza kely amin'izany andro izany. Fa mivavaha ianareo mba tsy ho amin'ny ririnina izany. Ny fahoriana lehibe. Fa amin'izany andro izany dia isy fahoriana izay tsy mbola nisy toy izany
Hatrizay nanaovan'Andriamanitra izao tontolo izao ka mandraka izao ankehitriny izao sady tsy hisy intsony. Ary raha tsy noafoezin'ny tompo izany andro izany dia tsy nisy nofo vovonjena. Fa noho ny olom-boafidy izay nofidiny dia noafoeziny izany andro izany. Kristy sandoka sy mpaminany sandoka maro. Ary amin'izay, raha tany misy olona manao aminareo hoe indro ety Kristy na indro ery, aza mino ianareo. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana sy fahagagana hamitany na dia ny olom-boafidy aza raha azo atao izany. Fa mitandrema kosa ianareo, indro efa voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra. Ny famantarana mampiseho ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela eto an-tany. Marka 7:10, 4:7-7. Fiafaran'ny fahoriana lehibe sy famantarana lehibe eny amin'ny lanitra. Fa amin'izany andro izany, raha afaka izany fahoriana izany, ny masoandro ho amaizinina, ary ny volana tsy aneo fahazavana, ary ny kintana hiraraka avy eny amin'ny lanitra, ary ho ozongozonina ny hery izay ao amin'ny lanitra. Ny fiverenan'i Kristy amboninahitra eto an-tany. Ary amin'izay ny zanak'olona dia ho hita avy eo amin'ny rahona, amin'ny hery lehibe sy ny voninahitra. Ary amin'izay dia haniraka ny anjely izy, ary hanangona ny olom-boafidiny avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faran'ny tany ka hatramin'ny faran'ny lanitra. Fanoharana momba ny aviavy. Marka 7:20, 15:20-1:30. Ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy. Raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina, dia fantatrareo fa efa kaiky ny lohataona. Dia tahaka izany koa ianareo, raha vao hitanareo fa tonga izany zavatra izany, dia aoka ho fantatrareo fa efa kaiky eo am-baravarana izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mba ho lany ity taranaka ity mandra-pahatonga an'izany rehetra izany. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny navalin'i Jesosy ilay fanontaniana hoe rahovina no isy izany? Marka 7:10, 12-17. Fa ny amin'izany andro na ory izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely any an-danitra, ary na dia ny zanaka aza, afa-tsy ny iray ihany. Aoka ho mailo, miambena. Mitandrema, miambena ka mivavaha, fa tsy fantatrareo izay hiavian'ny fotoana. Izany dia tahaka ny olona nandeha hivahiny, izay nandao ny tranony ka nanome fahefana ny mpanompony, ka samy notolorany raharahany avy, ary ny mpiandro varavarana dia nasainy ambina tsara. Koa miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro fiavian'ny tompontrano, na ho hariva, na ho mamatinalina, na ho maneno akoho, na ho maraina, fandrao avy tampoka izy ka mahita anareo matory. Ary izay lazaiko aminareo, dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa, miambena.